ahoana marina, tena lainga no nafafy ny mpitondra tamin'ny vahoaka. Ny vahoaka ny datim-pifidianana mikasika ny fihodinana voalohany sy faharoa amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ity taona ity. Mazava ho azy fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa ho an'ny ben'ny tanàna. Manomboka izao izany dia iraradraraka ny fanambarana sy ny fihetsika asehon'ireo mpanao politika maneo fa hirotsaka ho fidiana. Mila miomana noho izany ny olom-pirenena, mila mivonina ihany koa ka tsy ho tratry ny lainga tsara lahatra indray ka hiaritra fahantrana sy fidangany vidim-piainana mandritra ny 5 taona manaraka. Ny vahoaka malagasy no isan'ny nahazo fampanantenana goavana nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2024. Na ny resaka sy nampiseho ny mpitondra ankehitriny nandritra ireny fotoana ireny fa mahay mitondra firenena. Toy izao mantsy no teny natao nandritra ireny fotoana ireny. Manontany hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Misy ve ny fandriampahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafo malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mahavelona ve ny karama? Misy ve ny fitsaboana mahafam-po? Ny arantsika na eny tsara angamba ny fanazavana izay nataony teo izay. Tsy hafa io ny teny io fa i Rajoel izay mpitondra firenena ankehitriny dia mipetraka ny fanontaniana hoe vita sa foana avokoa ve ireo tanosaina sy nolazaina ireo ankehitriny? Misy ve ny fandriam-pahalemana? Ireny alatra voamaso ireny ve no atao hoe fandriam-pahalemana? Foana ve ny kolikoly? Ny rara écran plat, ny rara bonbon sucette, ny vola tao amin'ny knapsa ireny, ny volamena 7 kilao, ny 7 kilao aza, ny ofo ovy sy varahina. Ireo dia pirofo fa manjaka ny kolikoly. Manginy fotsiny ny zava-misy amin'ny fanodikodinam-bola any amin'ny ministera toy ny ministeran'ny fahasalamana izay nanaovany ravinambinina ampamoaka ka nampidirana azy any am-ponja hatramin'izao. Voaklasy ho isan'ny firenena 5 tena tandindomin'ny kolikoly sy ny famotsim-bola ny firenena amin'ny firenena 20% i Madagasikara. Nolazaina sy nambara nefa fa tsy andeferana izay mpiasam-panjakana tratra manao kolikoly. Iza no niditra amponja teto tamin'ireo olona ambony voatontonona tamina afera maloto ireo? Nahiditra amponja ve ny ministry ny fitsarana teo aloha? Nahiditra amponja ve ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha? Nahiditra amponja ve ny ministry ny atany teo aloha? Ary nakaiza ny vola tamin'ireny Covid-19 ireny? Santiona ny ireo fa izany dia mana-pirofo fampandainga io mpitondra io ary mpidaribato vilambava. Nambara ihany koa fa hoe misy ve ny demokrasia? Dia mipetraka ny fanontaniana hoe afaka maneho hevitra ankalalana ve isika? Raha Berija, Roly Mercia, Béar Marcelin, Mahery Lantomanandafy samy nampidirina amponja avokoa noho ny fanehoan-kevitra. Hitatsika ihany koa io Rara Clémence Raharnirina io, fiakarana fitsarana sy fampidirana amponja, vokatry ny fanehoan-kevitra avokoa ireo tanisaina ireo. Mahavelona ve ny karama ankehitriny? Otrina ny kapoaka ny vary, tsy efa miakatra 3,000 mahery ve? Ny fihinanana tapakibo isam-baravarana miseho ankehitriny io ve no atao hoe karama ampy ho an'ny malagasy? Tsy karama tsy ampitsony izao no misy tamin'izao fitondrana izao, fa karama tsy azo sy tsy omeny ny fanjakana mihitsy. Ary tonga dia TDL na izay tonga dia lany, ary ny mpiasam-panjakana tena vao mafy amin'izany. Tsy vitany hoe efa tsy mahavelona ilay izy, fa mbola tsy azo ihany koa. Orinasa mpikojakoja lalana, ny piasa ny orinasa sekrenina sy ny maro hafa tsy voatanisa, izay vao nitokona teny amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola ireny.
Mahazo asa ve ny tanora? Firisan-jaton'ny tanora malagasy nazo fianarana no mahazo asa ankehitriny. Raha misy izany, inona no mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ho an'ny ponenitosy sy ny manodidina iny, mahafa-po ve ny jirama? Tsy eny amin'io faritra io ihany, fa hatrany amin'ny faritany. Jirama no nidoran'ny ponina tao amin'ny distrikan'ny Marolambo, satria tsy nahafa-po azy ireo. Ampy ve ny fotodrafitrasa? Manao ahoana ny mpianatra eny Ankatso amin'izao fotoana izao sy ireo université any amin'ny faritany? Ampy ve ny fotodrafitrasa? Azadino fa nahemitra noho tsy fahampiana fotodrafitrasa ny fidiran'ireo mpianatra afaka bakalorea teto amintsika teny Ankatso ny taona 2024 iny. Tena hoe fanipaka amin'iny olazainy ny zava-misy ankehitriny, ary izany no mila hitandremany rehetra. Fa ankoatra io efa fampanantenana pokaty io, dia betsaka indray no ilaza antsangatsy amanorana eto fa manana drafitra sy ide-tiasa entina anavitra ny Madagasikara ao anatin'izao fahantrana izao. Manakaiky indray mantsy ny fifidianana. Mbola mafilavitra noho ny enana tamin'ny fitondrana nanomboka taona 2024 sy ny tena 2024 ary ny taona 2024 sy ny taona 2024. Izo zavatra iena ny malagasy ankehitriny izao. Nataony mpitondra tena nahitany tsy fahitany tao anatiny 80 taona tokoa ny malagasy. Tifitry ny fahantrana tanteraka. Dia hoy ny fanazavana hoe ny amba afatra ny malagasy asa mijery tavan'olona tsony. Tokony ny hevitra tiavony tenanao. Ary am'izay zay hevitra hitanao fa mahavany olona anao. Fa ianao raha vao manaraka olona dia zao tadidina. Raha makany akady ny olona iny, ianao manaraka azy any akady. Fa ianao maty any fa izy manana parachute volamena. Izy tsy taraika ao amin'le ady ao izy fa tafavoaka izy. Fa ianao zay nanaraka azy ny hoetiny any, tavela ao daholo miprofo efa ho 770 isanjato ny malagasy zao ny mahantra. Dia tokony tsy hijery olona tsony, tsy mijery tavan'olona tsony, aza mijery tavan'olona tsony. Fa zay hevitra hoetin'le olona hitanao fa tonga dia misy fetraka any amin'ny fiainanao arahana. Marina mihitsy izay voalazany izay. Mila miomana dia izao ny malagasy. Amakafaka, andinika, ary tena efantoka amin'ny ho avy no mandritra ny 5 taona manaraka indray. Sao dia tratra ny mihinana vao manadino eo. Olona efa manana traika efa ihany no sady matotra ara-pitantanana, vonona iady amin'ny tsy maty manota no mendrika ny firenentsika. Izay nininana varina kady mba hanaovana gaboraraka ny fitantanana rehetra, na volam-panjakana io na harem-pirenena. Tsy olona vao iana-draharaha ihany koa, fa sao amita tena ka anaovan'ny olona fianarana mitondra mandritra ny 5 taona eo indray ny firenena. Olona nilaza fa efa niomana nandritra ny 5 taona mantsy io mitondra ankehitriny io. Saingy rahantsika miana tsara ny vokany ankehitriny. Izao izany ilay fitantanana niomanana tao anatin'ny 5 taona. Moa ve tsy vomafy sy miasimba noho ny tanysaina tery ampiandohana ireo ve ny fiainam-bahoaka ankehitriny? Raha tsy mahay mitandrina ny rehetra dia mbola hitoy izao fomba fitondrana izao, ka iamafy sy hiakatra avy roa eny no izao ianantsika izao ny zavatra misy. 5 taona tsy natao-pahombiazana dia tsara ho an'izany mpitondra izany aloha makarepo kely, mandinika amin'ny fomba hitondrany ny hafa indray. Saingy ny malagasy moa no maso mandidy amin'izany. Raha mahafinaritra azy ny fomba fiainana tahaka izao. Mazava ny afatra napetraky ny mpanao politika teo, aiza mihaino lainga tsara lahatra intsony na koa mijery tavan'olona, fa mila olona manana fahavinonana sy fanoloran-tena hanolotra ny androm-piainana sisa ho an'ny fireneny Madagasikara. Ankoatra izay, ny soa hoentiny sy ny fiantraika ny fomba fitantanany any amin'ny ady vilany ny isan-tokantrano. Hitantsika tsara mantsy fa na aina mpiresaka sy nampiseho sary mamirapiratra ny mpitondra ankehitriny fony mbola tsy nitondra. Notainy sana avokoa ireo kilemany tsy fahombiazana teo aloha, kanefa raha tsy lavitra noho ny teo aloha no nataony sy ny zavatra iaina ny vahoaka rehefa azony ny fahefana. Tranopody no vitany vava, fa ny fomba fitantanana firenena mila traikefa sy fahaizana ary fahalalana, indrindra fa fahavinonana. Fahahoana mariny. Ahoana mariny?